azonareo sady mba nitsena eto amintsika mba le malagasy de rehefa koa tsy zao nareo tsika zao malagasy daholo tsy maintsy mifampiarotsika malagasy tsy hoe tsy tia amin'ny vahiny tsika fa tsy maintsy arovantsika malagasy atsonjovintsika malagasy atsonjovintsika ny taranakitsika raha ohatra tsika ka miresaka fotsiny hoe resaka abo aloha mahentsarana nareo toniova ny feon'io rehefa miresaka hoe abo zany nareo raha matoa ianao mandoa taxa de misy servisy azonao zany après raha ohatra zany aloha zany le taxa de mba ohatra zany mba mazava ohatra le toerana satria zao zany zao anatin'ny asamery zany mba manazava ny toerana le canal efa tena hitako maso mihitsy le canal tsy mety le canal io vomaly zao zay resaka tamin'ny masivo avy any ivelany de rassuré anahako mihitsy ry zareo hoe raha asa mbola ho ataonao ho an'ny vahoaka ozy izy de ho financena daholo mipresizeny ho an'ny vahoaka précis tsara mihitsy le nitenenina ao anatin'izany misy an'ity canal teneninareo ty satria ao mba nanontaniky any le izy de ozy hoe mbola azonareo atao ihany koa ny maka expert zay zareo ihany ny be azy expert vrai de vrai avy any ivelany zany fa tsy le mody miteny anao manao curage ery fotsiny tena le système maray manontolo mihitsy ny réviseny efa ao anatiny koa zany zavatra zany ary tsika mahay miresaka amin'zareo ananany zareo confiance tsika zay mahatonga nahako eto miteny anareo hoe izahako no lasa feo an'ny vahoaka nareo zany zao le vahoaka de teneninareo inona le problème de resahako any amin'zareo le izy de raha ohatra le izy ka mety amintsika rehetrarehetra de ny garantie le izy fanfinanceny daholo raha ohatra fotsiny mba condition zany hoe tsy maintsy mangarahary ty zavatra ty fa tsy atao hafahafa tsy haiko inona ny anaran'le compagnie niteneninao teo ohatra ny compagnie hafahafa le anaran'le izy teo mbola misy zavatra afa tianareo ho tenenina ve satria mizara anakoroa moatsy le fotoanantsika ny androany mbola misy zavatra afa ve ho teneninareo ianao indray ny teny izy ty tsikaikaia eto andravoangy zay eto amin'ny vototrano fenoary etaketriny tsy manakambana firy fa ny fifalianao apono avoaka satria rehefa tojo toy izao vonaheno hoe nahazo alalana ihany sika afaka mirosaka de ohatrandreny misy fatorana amin'ny vary sa mety zany ety kamatsika rehetra sa de vary fatorana satria nahoana ainay tompoko fiainanay zany hoe fivarotana zany indrindraindrindra eto amin'ity faritra ty tena voakitika ny anela zay ny voakitikitika zay raha mitsangana toy izao azo lazaina ihany hoe mba mety hoe fitoriana eto Antananarivo ihany any zay eo misolomaso fa zay toko mpamiandro neny na zavona ian'io pavillon io tena fier zay nanao anazy tamizany satria tena vita hoe tsy nanaiky mihitsy neny lalona valomanana fa tsy niarimiasa taminay tamin'ny fahavitanay hatramin'ny farany anio rehefa vita nefa zany fanoloteny fitondrana mo de somary tratran'ny raha matahora kely zay tao anatiny zay tokoa tao anatin'ny zafotoana rehetrarehetra zany de nesy matoky fa any andro any volana ny taona tsy maintsy mbola iverina ny fahefanao tomiza kehitriny sa ahoana iverina tsy zay hoe tratran'izany fa mino fa de namana zay mpifanerasera mpivarotra rehetrarehetra any manodidina any tratran'izany daholo ka manateny zay fa rehefa eo ianao ilamina ny saina ilamina ny fosiny saina toko de makasitraka sary tokoa fa zay fa tsy manakambara fira fa tsy faliana no avoaka misy namana manampana koa satria namana mpiara-miasa aminay eto amin'ny solomaso izy zay tsy ka de sotranao monsieur le maire za moa tsy maintsy onga tonga nia de monsieur le maire ohatra tsaitsoko amin'ny anarantsony iza tonga de monsieur le maire eketsika vahoaka ave zany sa tsiketsy zay monsieur le maire ny tena mpamahany ny olana rehetra mianjady amintsika eny anivon'ny tanànyreny resaka canal resaka fako resaka fandaminana tseny zany daholo nefa ny olana tanterinareo any amiko isan'andro isan'andro tsisy olona tsy mitatitra an'izany isaka miteny monsieur député de lalakelinay atsy mba mila mboarimboarina kely asa monsieur le maire daholo zany zavatra angatanareo amin'izany fa aza manareo fa aza manaly ianareo fa ifaminatana pralamy analy izahay eto ka zay manana roa lahabe zao nareo eto amin'ity tana 3e arrondissement ty ary zay koa manana anareo vahoaka inoko fa
Tojanao marina vao tondranao akademira mizay le izy tojanao akademira ka dia isaorantsika izy hiditra amin'ny fandaharana manaratsika omendalana. Fa ivadika vaovao mahakasika ny fiainana antoko politika kosa indray arsika. Tsy voasakana intsony ny antoko tiako Madagasikara na dia teo aza ny fanakanana sy ny antso-jay maro samihafa. Niatra tamin'ity antoko ity ho ny filompanorona ny antoko ity Marika Ravalomanana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny foibe toerany antoko tiako Madagasikara tetsy Belair. Sambany nandray fitenenana nanoloana ireo mpikatroka tim kosa i Tojo Ravalomanana ary mamafisiny fa tena mafy ny asa fanarenana n'Antananarivo renivohitra indrindra ny fanifahantrana mianjady amin'ny vahoaka. Fa na dia adina mbola teo amin'ny sary ny mahantra samy manana trany. Roso ny diwan ny antoko tiako Madagasikara ho ny filohan'ny Marika Ravalomanana androany tetsy amin'ny foiben-toeran'ny antoko tiako Madagasikara Belair androany. Tsy voasakana izany ny antoko tim ho izy na dia teo aza ny fanakanana sy ny antso-jay maro samihafa natao taminy. Tao anatin'izany ny fanakanana azy tsy ho kandida n'Antananarivo renivohitra izay nivoahany didim-pitsarana tsy ahafahan'ny Marika Ravalomanana ho kandida. Antony nahatonga ny Tojo Ravalomanana ho kandida ny tiako Madagasikara eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy ho voasakana intsony ny tim ho ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana, tokony miala ihany koa ny mpitondra ankehitriny rehefa tsy mahavaolana hoy ny fanazavana. Ka tsy miasa irery isika tamin'ny fampatokisana anareo fa tsy voasakan'ireo noviana mihitsy. Diso be zany. Zany eritreritra reo zany hoe eo mpanaovana kabary ny tapahany zany ndrodrodo zany eo. Dia isoarako manokana mihitsy reo namana sy tapaka rehetra na ny avy eto toerana, ny mpiara-miasa, ny avy any ivelany, Dilambato. Nanampy izy na me fanomezana iny aby mampahory anao président. Dia tsy maintsy hatsangana ho Ravalomanana ka. Toany izahay, eny ary. Tanao zany, dia teny aminareo koa. Fa na dia efa vita daholo na totantaratasy rehetra manakolazaina momba an'izany fa tena tsy rariny loatra iny. Tsy mainka vaolan'ireo tsara amin'ireo vao mangaka tsodrano miala. Zay ihany hoe aminareo satria ny antony dia nanao izy ady natao rehetra izy ireo anakanana anahy. Baka za voasakako ko arivo na e. Tanao zany, rehetra mbola tsy ampirivo. Dia zay. Sambany no nandray anjara fitenenana sy niatrika mivantana ireo mpikatroka tiako Madagasikara kosa i Tojo Ravalomanana androany no mafisiny fa tena miaina ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka ary tsy mora ny fanarenana n'Antananarivo renivohitra. Zavatra ray voalohany afaka ataoko angamba raha hoe bango tokana le izy dia tena misy le fahantrana. Tsy afenina le fahantrana fa tena mahantra raha malagasy. Tsy irariny mihitsy izao fahantrana mipetraka izao. Tsy irariny. Tsisy olombelona miaina ohatr' izao tsony any ivelany any. Tena marina zany. Lozy! Tena lozy tena lozy. Le apalany iny eo ihany fa le anarina an'ity tena ilaina antsika rehetrarehetra mihitsy. Eny fa na dia eo ivelan'ny atoko ary manentana ny olombelona tsirairay avy fa didy ny mandeha mifidy. Tsy hoe mifidy ny rahalahy dia za tsy fidy fa ny ray amintsika mifidy tokony manentana olona folo hiary hifidy amintsika. Tamin'ny participation an'ilay fifidianana tamin'ny farany iny 27% taux de participation ambany zany dikan'izany zany le betsy miteny na resy. Notokanana ho lasa foibe toerany kandida Tojo Ravalomanana ihany koa moa ny foibe toerany tiako Madagasikara etsy Belair androany.